Hitantsika faranty moa izany dia mifandraisan-tanan'ireo fianakaviana ivelany avy mipetraka any an-toerana izay niaraka ary nisalaha izany tamin'ny mpitantana ny délégation-ny Jet Mada nandray sy nikarakara an'ireto ankizy ireto. Izay no tany amin'ny mondial pupille fa ndray anjara ihany koa ny Jet Mada latsaky ny 20 taona taty amin'ny fananana tournoi international any Gatiné tanterahana kosa indray izy ity tany amin'ny tanàna ny Pontery 7 kilometatra mialan'ny Paris no misy ity toerana ity izay nandraisan'izy ireo anjara tamin'izany fananana izany 7 no ekipan'ny faninana atao anatin'izany ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona izany laharana fahaefatra no nisy ny malagasy resy teo amin'ny manasadalana. Laharana fahaefatra tamin'ireo 12 mpandray anjara no nisy ny Jet Mada sokajy latsaky ny 12 taona tamin'ny lalao iraisam-pirenena izay nandraisan'ny anjara teto amin'ny US Pontery. Firenena maromaro no niatrika ity fananana ity dia zareo avy any Espagne, Maroc, Belzika, Guadeloupe ary iritsika avy eto Madagasikara ary iry zareo Pontery mpampiatrano. Ny zara vondrona efatra ny mpifaninana nandritra ny fanitsanana ka tao amin'ny vondrona A no nisy ny Jet Mada. Izay ny ray tarika tamin'ny US Pontery, Monterey, FC Bondu. Laharana voalohany ny Jet Mada tao anaty vondrona nandritra ny fanitsanana izay tsy resy mihitsy. Nandresy any Pontery ray ny ohatra. Nandresy ny Monterey ray ny ohatra. Sortez, montez dessus. Va Dylan, allez. Décale Nicolas, sans te jeter. Oui, j'arrive. Ary atsala ohatrany ohatra tamin'ny FC Bondu. Teo amin'ny ampavalindalina dia nandresy tsy niady tamin'ny ekipa ny Fala avy any Maroc any Jet Mada. Teo amin'ny ampahavadalina dia nanilika any Saint-Germain Lae tamin'ny isa ray ny ohatra. Teo amin'ny lalao manasadalana no nifarana ny dian'ny Jet Mada rehefa resy ny FC Garza tamin'ny fandakana penalty tamin'ny isa 3-0. Tsy tao mihitsy ny fahavononan'ny mpilalao malagasy ny andresy tamin'ity fandakana penalty ity. Mafy be aloha le izy amin'ny ankapobeny satria ry zareo fa zatra le toetrandro mangatsika dia tsika ho manavao en plus ry zareo ngeza dia inona nazahoany avantage kely tamintsika. Raha le tournoi tamin'ny ankapobeny nefa ny zakany Jet Mada tsara. Zakany tsara ka. Teo amin'ny tir au but somary sahirana nareo, inona nahatonga an'ilay fahasahiranana teo amin'ilay tir au but? Nisy traky ny fahitako ny joueur sasany zany fa le tournoi tamin'ny ankapobeny zany dia nety tsara taminay izy fa le toetrandro somary mangatsika be dia tsy afaka manao zavatra be da be zay nefa misy zavatra nangalanay lesika tsara tamin'ity tournoi ity. Nanahoana le lalao manasadalana tany amin'ny tir au but somary sahirana nareo? Tena somary sahirana tokoa zay satria somary misy traky kely zay eo am-pandakana izy amin'ny tir au but dia tsy maty izy. Le tournoi taty à France zany nety taminay fa somary le andro mangatsika fotsiny izay no navoazany zareo aty anay. Tamin'ilay lalao manasadalana nanahoana? Manasadalana tsy dia hoe nalaky fa hita zany zareo hoe zakanay fa le vatana fotsiny mety tsy nitovy, iny tsy nitovy. Tsara ihany izy fa
reseno zany resy dia midy nalahely any. Fa nanao ahoana le lalao manasa-dalana? Mafy le izy dia le toerany koa nalama dia zay ratsy an'le izy. Dingana vitan'ny ekipa aloha tena tsara satria sisy defety mihitsy na iray ary fa ny olana teo amin'ny zalahy fotsiny zany le toetrandro tsy mahazaka mangatsika be le andro dia ry zalahy mahazo aina raha mangatsika le andro. Nanao ahoana ny lafiny atao hoe afo teknika raha mihoatra amin'ireo mpandray anjara ho an'ny Jetimata? Ho an'ny Jetimata le afo teknika tena zakatsika tsara daholo ny rehetrarehetra. Inona ny tena olana teo amin'ilay lalao manasa-dalana? Le olana zany dia le toetrandro dia aveo koa le traka ohatra ny voan'ny traka zalahy eo amin'ny fantakana tyrobily nefa isan'andro any an-tanàna rehefa tapitra ny entraînement tsy maintsy misy séance de tyrobily foana isan'andro isaky ny entraînement dia mahagaga anazy zalahy tonga taty ohatrany tsy tao misy le fantakana tyrobily ohatrany sahirana misy zany nandakabe nefa le gardien fa tsy mipetraka amin'ny plasiny fa zany naty zany afa-po anao hoe tamin'ny fitengana vita amin'ny lalao fa satria première année tsika ty eny afa-po alo amin'ny ankapobeny fa manaraka mbola amboarina tsara satria raha mbola manana an'le raha tena ny elementsika rehetrarehetra zany nentina taty tsy isy mahazaka atsika na ny ray ary tamindreo fa matoky aho mbola manana ho avytsika zany manana ho avy tsara tsika amin'ny U15. Teo amin'ny feditoerana dia fahatelo mbola resin'ny US Pontery indray ny Jetimata na izany aza nefa dia nahafa-pony mpitantana ny dingana vita ny mpilalao.